Andriamanitra ray izany kary fanahy masina misotranao izay ny fitondrampinao sy ny fitiavanao ka mbola mitahiranay ary mbola mitaonanay tsiraray avy tonga amin'izao toerana izao. Azonay manatanteraka izao fivoriana masina izay amorinao ny Sampana Fifohazana andinika ny raharaha ary indrindrandrindra fa iaino ny teninao ho fampaherezana sy azonay koa mitombo amin'ny fahalalana tsara amin'izay efa niantsonao anay tsiraray avy amin'izany asa masina izany. Mangataka ny famelan-keloka fa aminao mandrakariva izay satria raha mandinika heloka ianao izy moa no atsoa manoloananao Andriamanitra, manoloana ny fahamasinanao, manoloana ny voninahitrao. Dia tsy mendrika izay ary mangataka indrindra ny famelan-keloka avy aminao fa ho diovinao, hamarinao sy hamasinao. Ka azonay misitraka ny famanginao ary ianao izay efa mametoky fa n'aiza n'aiza misy roa na telo mivory amin'ny anaranao dia mivovoany ianao. Dia manantenanao izay Jesosy fa eto ianao hamangy tsiraray avy. Ka azonay tokoa handray ny fitahiny, mandray ny zavatsoa avy aminao izay atolotrao dia ny fanadeo azy ny zavatra maro vaovao. Dia matoky ny teninao fa mombanay mandrakariva ianao ambara-patonga ny fatampera ny tontolo izao. Hitahio an'ity fotoana ity izay amorinao anay fianakaviana ny Sampana Fifohazana dia ianao tokoa Jesosy no hiteny, mampahery, handrotsaka ny fitahinao sy ny fanahy masina amin'ny rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy mangatana izany ary metrahanay koa izao teny fampasarana fampianarana izao. Amen. Araka ny fantarana moa dia misy fampianarana amin'izao marain'izao ary ny loha-hevitra nomena ahy dia fiainana ny fiantsoana. Milohany izany dia misy tenin'Andriamanitra izay horaisintsika fanamafisana izany loha-hevitra izany dia araka ny Petera faharoa toko fahatelo andiny fahafito ambin'ny folo. Petera faharoa toko fahatelo andiny fahafito ambin'ny folo dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tandremo fandrao ho ataonan'ny fahadisoan'ny ratsy fanahy ianareo ka ho lavo hiala amin'izay iorenanareo. Io teny izany no raisintsika fanamafisana ny fiainana ny fiantsoana. Petraka avy hatrany ny fanontaniana amin'izao dia ny hoe fomba ahoana, amin'ny fomba ahoana no hiainana ny fiantsoana. Amin'ny fomba ahoana
no iainana ny fiantsoana. Misy drafitra ho raisintsika amin'izany planina zany dia misy zavatra efatra eo no velabelarintsika. Ny voalohany dia ny anjara toeran'ny fiangonana. Anjara toeran'ny fiangonana. Taratra amin'izany ny pastora sy ny katekista sy ny loholona. Ny faharoa dia ny anjara toeran'ny sampana. Dia misy sampana 5 zany moa ho azontsika resahana eto amin'ny fiainam-parihy. Ny fahatelo dia miditra miventintsika dia sampana fifilina satria sampana fifilina zany no mivory amin'izao. Ny fahaefatra sy faty dia teny famaranana na ny conclusion. Ny anjara toeran'ny fiangonana. Dia resantsika ao anatin'izay ny fiantsoana. Matoa misy ny fiangonana dia misy ny antso. Ary ny antso dia baikon'i Jesosy araka ny Matthieu 9:20 izay efa haintsika tsinjely loatra. Ny baikon'i Jesosy hoe mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Dia ahoana ny toy? Manabatisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy tanina azy rehetra nanadiko anareo arino zao momba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fahataperana zao tontolo zao. Baikon'i Jesosy zany izay mampandeha ny mpianatra, ny iraka izay filaza azy ka mandeha mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Zany misy antso atao ao ambadik'izay, antso ho an'ny olona rehetra. Ary izay rehetra mino no atao batisa. Zay izy, izay rehetra mino sy atao batisa no vonjeny. Dia eo no faritan'ny fiangonana, ny atao hoe fiangonana. Ny fiangonana dia ireo olona izay antsoina avy any ivelany. Araka ny fanazavana antsika matetika dia ny teny grika amin'ny fiangonana dia ecclesia. Ecclesia zany misy teny anankiroa ex kaleo zany hoe ex ny avy any ivelany ary ny kaleo navy dia antso. Zany antso atao ny olona avy any ivelany hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia io no atao hoe fiangonana. Ka voafaritry ny hoe ny fiangonana dia ireo olona izay mino sy atao batisa. Zay ny famaritana fohifohiny amin'ny atao hoe fiangonana zany. Zany miainga amin'ilay antso izay baikon'i Jesosy miantso ny firenena rehetra izay mbola ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra ka antsoina hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia izay no fiantsoana zany, ny amin'ny hoe fiantsoana ho amin'ny fibebahana. Ka izay rehetra mibebaka dia atao batisa izy. Ary raha mamaky ny asan'ny apôstôly toko faharoa sika dia taratra zany dingany zany ao amin'ny
asan'ny apôstôly toko faharoa dia zay zany famaritana fofony amin'ny atao hoe mandiana atao mpianatra ny firenena rehetra zay miantso ny olona mba ao amin'ny fiangonana arak'izay hoe eklezia zay ka rehefa mino izy dia atao batisa dia tafiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary io natao hoe fiangonana na Assemblée amin'ny teny frantsay na eglizy. Misy adidy sy andraikitra ao ambadik'izay dia manatanteraka amin'ny baikon'i Jesosy ary koa ny faharitan'i Jesosy tsara fa rehefa mino sy atao batisa ny olona dia mampianatra azy ary fantatsika fa adidy na pelaka Jesosy izany satria izy tena ny raha teo dia isaky ny tory filazantsara isaky ny mandeha dia mampianatra ary hitantsika taratra koa fa ny apôstôly indrindrandrindra fa ny apôstôly Paoly dia mampianatra mampiorina ny finoana izay efa mino zany ary sarobidy zany ary hitantsika fa zava-dehibe mba hiazonana ireo fiantsoana izay efa napetraka ireo olona azy voantso zany mba hiainana zany tenin'Andriamanitra izany satria tenin'Andriamanitra Fampianarana dia zava-dehibe zany iorenan'ny finoany ny vahoakan'Andriamanitra ny fiangonana eo anatrehan'izay fiantsoan'i Jesosy ny olona hiditra amin'ny fanjakana izay amin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara. Rehefa ao zany ny olona dia voataiza ao amin'ny fiangonana izy dia araky ny baiko Jesosy mampianatra azy dia miditra milalindalina kokoa izy amin'ny hoe endriky ny fiantsoana eo amin'ny fanompona. Ilay endrika voalohany teo zany dia tsika hoe ny fiantsoana ho amin'ny fibebahana. Ny rehefa ao amin'ny fiangonana ny olona dia arak'izay tezainao izy ampianarina izy tezaina amin'ny tenin'Andriamanitra ampianarina amin'ny tenin'Andriamanitra dia mitombo amin'izany ary dia misy antso indray lalindalina kokoa dia ny fiantsoana ho amin'ny fanompona. Fanompona dia eo zany no hidirantsika amin'ilay point faharoa hoe anjara-toerana ny sampana. Eto amin'ny fiangonantsika raha jerena dia misy ny fiantsoana amin'ny ankapobeny rehefa fidirana tahak'izao ny volana septambra dia makasika ny olona rehetra ary efa avy eo koa dia manana anjara ny sampana tsirairay avy manao fiantsoana ny mizara ny zavatra ataony ny fikendrena ataony ary dia miantso manentana ny olona koa mba hiroso bebe koa eo amin'ny fanompona. Dia hitantsika fa miantso ny olona zany akandraikitra manohy tena akandraikitra fa tsy ho mpiangona tsotra fotsiny fa dia antsoina ny olona ho amin'ny fanompona no tena akandraikitra eo amin'ny fiangonana. Misy teny matetika ny hoe tsy ny fiangonana no miteny hoe avianao fa milanao ny fiangonana. Azo atao ihany zay fa ny tena ao anatin'ny fiantsoana ny fanompona zany dia ilay olona mihitsy no manoro-tena ary tokony hametraka fanontaniana hoe inona no ataoko ho fampandrosoana ny fiangonana, inona no ataoko ho fampandrosoana ny fiangonana, zany hoe mila ny Jesosy, mila ny fiangonana. Dia
Arak'izay zany dia samy manana ny fanomezam-pahasoavana ny sampana tsirairay avy amin'ny marantsana azy. Ao ny maso, ao ny tanana, ny tongotra sy ny sisa. Reny dia fanomezam-pahasoavana entina ampandroso ny tena. Ary hitantsika fampianarana anankiray manokana mihitsy ny hoe ny fanomezam-pahasoavana amin'ny tsirairay avy na amin'ny sampana amin'ny fiangonana dia elabilarin'ny Paoly mazava tsara zany any amin'ny Korintiana voalohany 12:1-7 ka hatramin'ny 7. Ka tsy io moa no lesitsika fa azontsika sarisary ny zavatra tiany Paoly apôstôly holazaina amin'izany eo anivon'ny sampana ary eo anivon'ny tsika tsirairay avy izay manompo-tena ho amin'ny asa fanompony. Miditra amin'ny vedikevitra tsika zany na ny tena resakitsika dia ny amin'ny sampana fifilina zay no point fahatelo izay jerentsika. Sampana velona eo amin'ny fiangonana luterana malagasy ny sampana fifilina FIAINANA Fifohazana luterana. Zay. Dia eo zany ny fiangonana dia manana sampana velona ary ny sampana fifilina zany zay lazantsika azy. Manana ny famaritana azy ny alam-panorenana azontsika jerena hoe nano anjara toeran'ny sampana fifilina eo amin'ny fiangonana dia azo tsika jerena izany. Ny sampana fifilina dia araka izany dia manana ny fanomezam-pahasoavana izy, manana ny fiantsoana azy izy, arak'izay andraikitra nomena azy izay araky ny lalam-panorenana. Dia fantatsika tsara fa ny sampana fifilina zany dia manana ny komity izy. Ny komity dia mandrindra ny asa ao anatiny. Voalaza fa ny sampana fifohazana dia avokaviky ny fiangonana. Zany izy zany no azo lazaina fa ina moa zany amin'ny teny frantsay avokaviky ny fiangonana, mampiaina ny fiangonana. Fa rehefa tsy ao zany ny fifilina dia azo lazaina hoe matory ny fiangonana. Matory ny fiangonana. Ka raha matory ny fifilina dia matory ny fiangonana. Mihetsika ny fifilina dia mihetsika ny fiangonana. Hitantsika mazava-dehibe an'izay. Fa tsy milaza zany hoe ambanimbany kely ny sampana sasany fa amin'ny mahavokavoka azy dia mampiaina ny fiangonana izy, ndratsana ao amin'ny rehetra. Dia efa mamaly sady zay ny hoe ahoana ny fomba iainana ny fiantsoana dia efa mananjara toerana lehibe eo anivon'izay ny sampana fifohazana. Miditra halandalina kokoa tsika nefa dia ao anatin'izay satria misy andraikitra, misy adidy dia miresaka avy hatrany ny mpiandry. Ary rehefa miresaka mpiandry tsika dia ao koa ny mpiomana izay miomana ao amin'izany fanompony izany. Mpiandry sy ny mpiomana dia makandraikitra bebe koa izy. Makandraikitra bebe koa na hoe makandraikitra lalana kokoa. Antony ilazana izany dia satria eo ihany ny sampana. Raha misy ny sampana diakonina fa misy diakonina mpiandry izy. Azontsika misy diakonina sady mpiandry. Misy FBL sady mpiandry. Misy FTL sady mpiandry. Izany hoe tsy mpiandry daholo koa ny ao anatin'ny diakonina. Misy tsy mpiandry fa misy mpiandry diakonina. Ao anatin'ny FBL koa tsy mpiandry daholo koa ny ao fa misy koa mpiandry diakonina, misy
lehilahy anatin'ny efidelina tsy mpiandry fa mpiambana amin'ny efidelina izy fa misy koa mpiambana efidelina mpiandry ohatran'izany ny skoty ohatran'izay koa ny sekolelady ohatran'izay koa ny tanora midikan'izay zany ny antony ilazana hoe maka andraikitra bebe kokoa ny sampana ny fifohazana ny mpiandry azafady ao anatin'izay fiantsoana izay azo lazaina ve hoe miavaka zany ny mampiandry raha oharina amin'ny fanompoana eo amin'ny fiangonana na ny sampana miavaka zany ary sanatria hoe miavaka atao indraindray fa miavaka izy eo amin'ny fiantsoana azy fanompoana izay ny kely teo anatrehan'ny fiangonana sy teo anatrehan'Andriamanitra. Hitantsika misy seremonia be mihitsy rehefa hanokana mpiandry sy tahaka ny seremonia hoe misy an'izao ny na mpampianatra sekolilady na ankandraikitra ny fiangonana fa miavaka mihitsy ny hoe fanokanana mpiandry dia milaza zany andraikitra sy adidy bebe kokoa. Io moa araka ny teny hoe zay mena dia takina zay mena be dia takina be zay izy io fa tsy hoe lasa mpiandry aty fa misy zavatra takinao misy zavatra takina zay mena be dia hitantsika fa mila miaina arak'izay zany izy izay fiantsoana ary mena be dia takina be. Fanoharan'ny Paoly amin'ny olona maka andraikitra tahaka izany dia fiainan'ny miaramila. Io no sary omeny Paoly ary io ngamba no tandrify ny mpiandry sy ny mpiomana izay ho amin'izany dia tahaka ny miaramila. Paoly rehefa teny tamin'ny Timoty satria Timoty dia akandraikitra lehibe teo amin'ny fiangonana dia misy teny mampirisiny Paoly hoe aoka ho miaramila tsara ny Kristy izy mahita an'izay teny izay. Timoty faharoa ny toko faharoa ny andininy fahafery ny andininy fahatelo mba misy famaky ny fahatelo sy fahaefatra ny fahadimy azy. Miaramiaraka ny mampirafy tahaka ny miaramila tsara ny Kristy Jesosy. Miaramila manampy dia tsy mba misy manimbo tena miraharandro tenan'izao mba hahafaly zay efa nifidy azy ho miaramila. Raha misy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy satroana satroboninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna. Zay io dia tandrify tsara ny mpiandry io zany teny zany ny anoharana azy tahaka ny miaramila. Ny antony dia satria hiatrika inona izy ady matoa misy ny miaramila dia misy ny ady zany fa tsisy antony nijoroan'ny miaramila raha tsy misy ny ady. Matoa atao miaramila ianao dia miatrika zavatra sarotra. Noho zany dia amin'ny miaramila zany dia misy ny sedra. Inona moa ny sedra amin'ny teny frantsay? Épreuve. Misy ny épreuve zany. Miaramila zany tsy hoe miaramila fotsiny amin'izao fa misy ny épreuve. Zany hoe azahoanao miaina amin'izany mampiandry zany dia misy ny épreuve ary misy endrika anankiroa no ilazan'ny Paoly azy, no ilazan'ny teny Andriamanitra azy zafady.
voalohan'izay alohan'izay dia fanteny Jesosy fa zay te hanaraka dia aoka hitondra ny azo fijaliana izy. Hoana moa zany hoe te hanaraka Jesosy ka andany tenany ka hitondra ny fijaliany ka tonga mpianatra. Zay au Matthieu ny Matthieu any Celestisa toko fahatelo. Voany amiko Jesosy dia fantany zay te hanaraka dia aoka hitondra ny azo fijaliana izy nandany tenany ka hanaraka. Ka eo anatrehan'izay dia velabelarin'ny tenin'Andriamanitra fa misy setra, zany hoe épreuve maro zany tsy maintsy andalovan'ny izany atao hoe miaramila izany. Miaramila izay miaramila tsara ny Kristy Jesosy hoy Paoly Pastora. Voalohany dia anatin'ny setra dia misy lafiny anankiroa. Ny setra dia ny voalohany dia ny fankam-panahy na hoe alaim-panahy. Alaim-panahy zany ianao. Jakoba toko voalohany andiny faharoa ambin'ny folo avy-tsika vakiana io. Jakoba toko voalohany andiny faharoa ambin'ny folo. Hebreo Jakoba. Misy mpamaky anankiray azafady. Sambatra izay olona maharitra fankam-panahy ka rehefa voazaham-pivotsy dia andray ny satroka manaraka fiainana izay nolazainy tokoa. Sambatra ny olona izay maharitra fankam-panahy. Zany hoe voalohany zany dia misy fankam-panahy zany hoe alaim-panahy. Alaim-panahy zany. Zay ny sedra voalohany. Ary ny devoly no maka-fanahy. Inona ny fikandreny? Ny andavo atsika. Ny andavo atsika. Ary ny devoly no miasa ao anatin'ny fankam-panahy. Ny ampiembotra atsika. Ny amitaka atsika. Zay no fandrika nataon'ny devoly tamin'ny Damaseva nalain'ny fanahy izy. Atsika ny tantara. Dia misy ny famontana, misy ny filana hoe zao asao mijery zavatra ny masontsika ataony mahita zavatra mahafinaritra sy matehinana sy ny sisa dia io natao hoe adamahela. Fankam-panahy zany zay mahazo atsika zany. Ary ny devoly no mikororoka atsika ao anatin'izay zany hoe tsy mahandro andro aman'alina ny devoly fa kororoka atsika hatrany. Ary zay no voalazan'i Paoly mazava tsara hoe tsy mitolona amin'ny mofo atsika fa mitolona amin'ny fanahy ratsy. Mitolona amin'ny fanahy ratsy. Efesiana toko fahaenina andiny faha-raika ambin'ny folo. Dia zay no endrika anankiray zany amin'ny setra voalohany dia hitantsika fa nalem-panahy tahak'izay koa Jesosy. Mateo toko faha-efatra dia milaza tsara fa nisy nalem-panahy Jesosy rehefa noana izy dia atao koa ny fanaovana démonstration ny herin'Andriamanitra sy ny sisa nampirisiny devoly izy hoe menjaray ianao fa tsy haninona mihitsy ianao fa ny anjely ny voasoratra hoe fa ny anjely Jehova no hiarony atao tsy tafitoana mpanaovany démonstration Jesosy zany daholo zany ny filana ao anatin'ny olona. Rehefa noana izy dia saony devoly mijery zavatra materiel. Rehefa ao anatin'ny olona le tia voninahitra dia aseony devoly azy hoe hitanao fa tsy maninona mihitsy ianao fa ho hitan'ny olona rehetra ianao fa tena zanak'Andriamanitra. Dia avy eo indray dia ny arena nyzao tontolo zao sy ny rieko zao fiainana zao tiany arovoka atao koa Jesosy. Dia izay zany le fankam-panahy zay alain'ny devoly fanahy ny mpino alain'ny devoly fanahy Jesosy ary
eo anatrehan'izany dia miasa devoly izay te hamitaka, te hampiemotra, te handavo, dia miaso anatin'ny filatsika izy ary rehefa toizantsika lavidavitra ny Jakoba 1:8 dia lazainy hoe ery amin'ny 5:10 samy alaim-panahy ny olona raha talian'ny filany sy mety fitahiny. Zay izy. Ary ny filany rehefa torotoroana dia miteraka ota. Ny ota rehefa atao teraka dia miteraka fahafatesana. Izay hitantsika tao amin'ny endriky ny Adama zany, Adama ela io dia tondra fahafatesana. Atao amin'ny Jesosy kosa nefa dia izay endriky ny fandresena satria lavin' Jesosy izany fakapanahy, lavin' Jesosy ny devoly izay nakafana azy. Ny endrika anankiray misy zany ady ao, izay ny hoe miamaramila azy dia atraiza ny fandresena. Ary tsika izay namaky n'ilay boky maitso ny tantaran'ny mamany lava ary tsy tokony adinontsika izany satria tantara mipetraka. Dia hitantsika fa nisy fotoana anankiray nentin' Jesosy hiady aminay bibidia mamany lava. Any misy ady zany natria ny antony moa dia mba zahoany toky fa omba Jesosy ary zahoany toky koa fa mandresy izy. Fa tsy tralaliny amin'izay tsika fa ny sary an-tsaina fotsiny dia misy ady ao anatin'ny fakapanazana. Ny faharoa dia ny endrika sehon'ny setra, faharoa zany dia ny hoe fizan-toetra. Fizan-toetra. Eto indray dia ho hitantsika zany tamin'ilay fakapanahy dia ny devoly no miasa ao. Ny amin'ny fizan-toetra dia Andriamanitra indray no mizan-toetra. Ary mazava tsara ny tenin'ny Jakoba eo amin'ny toko voalohany 5:13. Mba misy mamaky anankiray ilay 1:13 Jakoba. Zay. Zany hoe tsy anjara toeran'Andriamanitra mihitsy zany amin'ilay hitantsika rehefa voalohany teo fa ny faharoa. Ny amin'ny fizan-toetra kosa nefa dia Andriamanitra mihitsy no mizan-toetra ny finoana. Aleo mipetraka ny fanontaniana napetraka Jesosy moa ahita finoana va ny zanak'olona amin'ny fiaviany, amin'ny andro fiaviany. Mametraka fanontaniana Jesosy hoe moa ahita finoana va izy. Ary matetika Jesosy rehefa manoloana ny mpianatra mbola misalasala dia hoe aiza ny finoanareo, tsy mbola mino ihany fa ianareo. Ary dia misy fanontaniana anankiray koa napetraka Jesosy mipetratra ianareo koa fa mba te hiany, satria tamin'ny fotoana nitenen'i Jesosy aloha dia betsaka ny mpianatra niany tamin'ny fotoana noho ny amin'i Jesosy. Dia milaza amintsika izany fa Andriamanitra dia mizan-toetra ny finoantsika, atraiza ny finoantsika azy. Eo loatra ny ireo sedra izao zany na hoe épreuve dia manome hery sy ny fanaovan'Andriamanitra. Manometsika hery sy ny fanaovana izy. Zany hoe misy hery sy fitaovana omen'Andriamanitra azontsika miaina izany tsy antsoina izany. Zay napetraka Andriamanitra ao anatintsika.
amma miaramila antsika no vidiny ny fidianany antsika. Ary ambaran'i Jesosy ao anatrehan'izany fa tsy anareo no nifidy aho fa izaho no nifidy anareo ka nanindry anareo andeha sy hamoa mba harety ny vokarareo. Zany Andriamanitra mihitsy zany no mamentsika ny hery sy ny fanaovana na hoe ny fitaovana entsika manatanteraka na miaina ilay antso izay napetrany ao anatintsika tsirairay avy amin'ny mampiandry. Amin'ny mampiandry antsika amin'izay sary nomena atsika izay hoe miaramila ianao. Miaramila ianao. Dia mametraka izany antsika hoe miaramila ianao hiatrikiady ahoana no anatrehanao izany iainanao izany. Dia mampitodika antsika ao amin'ny epistily ho an'ny Efesianina. Efesianina toko fahaenina ny andininy 10 ka hatramin'ny 11. Efesianina toko fahaenina ny andininy 10 ka hatramin'ny 11 izay matetika dia ahitsika tsara ireo andinin-jokotra masina ireo indrindra fa amin'ny mampiandry antsika. Indrindra fa amin'ny mampiandry antsika. Dia misy zany ny fitaovana aratsorina atao hoe ny fitaovam-piadiana entinao hanatrika ny fakapanahy sy ny fizantoetra men'Andriamanitra. Azontsika vakiana io mamisy famakiana anankiray ny andiny 10 ka hatramin'ny 11. Dia avy eo jerentsika ireo fitaovana menantsika. Misy fitaovana zany omena ny mpiandry eto. Ao dia tsoloatra izay ny resaka omena ny mpiandry. Inona ny baiko eto hoe raiso. Dikan'izay rehefa hiraisinao izy dia tokony iainanao zany izy. Fa tsy misy hoe raisina dia hijerena fotsiny eo na fa mila raisina iainana ny dikan'izay dia ampiasaina. Izay ny hoe nanelinareo andeha sy hamoa. Misy asa ao, misy andraikitra ao izay miandry ny mpiandry. Amin'ny maramila azy zany dia araka ny voalansa teo dia hiatrika ady izy. Maramila tsara ny Kristy. Dia omena fitaovam-piadiana izay raisina, izany hoe anaovana, isanorana. Inavy ireo fitaovan'ireo, inona ilay voalohany? Ilay raisoan-tsara fotsiny aloha ilay izy hoe inona ilay fitaovana atao hoe materiel. Resaka materiel aloha zany, image. Inona ilay izy? Inona ilay voalohany? Sikina. Dia ilay tsikina hoe ahoana moa zany tsikina zany? Inona faharoa? Fiarova-tratra.
bouclier zany zay l izy zay ny firovan-tratra ny sikina tsy haiko ina milaza azy ceinture ny fahatelo kiraro na kapa dia ny faefatra apinga bouclier ny apinga firovan-doha casque satria efa sarina miaramila romanina ny laisy paoly io miaramila ny faenina sabatra lehibe iny fafito tsy mahita ve zay bavaka azadino zava-dehibe io tena fitaovana lehibe mihitsy io vavaka io niarzay nanaovan'ny paoly azy fafito angambany fa reo zany sikina fiarovan-tratra kiraro apinga fiarovan-doha sabatra vavaka reo ny tokony raisina anaovana iainana ny fiantsoana amin'ny mamaramila any mampiandro ary ny mpiomana radio koa ny manamin'izany atao inona moa zany ny sikina inona ny lana sikina nanana hery atao hoe anaovana iny iady satria raha tsy manao sikina ianao dia mety goragora zay mihitsy le sy mateny azy zany hoe mahazonao sikina zany azonao mijoro tsara ianao fa tsy malemilemy na goragora araka ny teny maefa teo fa olona vonona zay le izy favononana zany vonona matoanao misikina zany dia olona vonona dia zay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe sikino ny valahanareo sikino aisa misy an'izay any amin'io kany no filazantsara sikino ny valahanareo dia areto ny jironao any olona vonona le hoe andeha zay zany ny asan'izay ka ina nanoaran'ny paoly hoe sikina ny fahamarinana ahoana ny hevitra zay fahamarinana sikino fahamarinana ny valahanareo zany hoe le fahamarinana zany dia fahamarinana fahavononana fahamarinana atsika nefa nampo tsy hoe mihaino koatsy mba betretrako ina moa zany hoe lazan'ny paoly zay sikino fahamarinana zany hoe tokony iainantsika zany ny fahamarinana inona le fahamarinana tokony iaintsika tsy olona hoe jesosy zay fahamarinana jesosy ny fahamarinana hitafiditsika koa zay fa hoe ny fahamarinana zany dia tokony olona hijoro amin'ny fahamarinantsika amin'ny zavatra rehetra ataontsika mety ao ambadik'izay olona tsy tia kolikoly tsy tia zavatra mety tsy tia lainga sy ny sisa zany hoe reny zany no mampalemilemy olona raha tia zavatra ny kolikoly izy tia mamitapitaka mandaindainga mbola tenina za mifandaika ianareo fa rehefa mijoro zany ianao dia mijoro amin'ny fahamarinana amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika tia fahamarinana zay ny azo lazaina fofony amin'izay zany endriky ny iainan'ny kristianina zany miaina amin'izay izy ny iainan'ny fiantsoana andeha amin'ny fahamarinana eo anatrehan'ny zavatra rehetra ataony na ny sainy na ny fony na ny toepanahany hoe tsy misy fiatsaram-belatsia zany izy betabe ny hoe aza moka tsy tsara-belatsia ane rehefa tsy miaina amin'ny fahamarinana olo dia misy fiatsaram-belatsia eo amin'ny fiainana hafa ny tenenin'ny vavany fa ny eo am-pony eo hafahafa ihany ny eo an-tsainy eo hafako tarobady firam-bava
Ny faharoa dia fiarovan-tratra. Fiarovan-tratra zany aiza ny tratra zany maninona moa no iarovana izay sany fanontaniana. Maninona ny tratra no arovana? Satria ao ny fo. Inona daholo ny ao anatin'izany fo zany? Rehefa ny olona misy maratra ny fony satria tafitohany izy, tafitohany amin'ny teny, ny amin'ny mety zavatra ataon'ny olona aminy, ny zavatra mitraika amin'ny fiainany, dia rehefa tonga any amin'ny fony iny dia marary fo. Zay. Dia io zany mila rovana. Mila rovana dia io nataon'ny Paoly hoe fiarovan-tratra. Zany hoe mba tsy ho tonga antsika ny fanafitoanana, mety ho alahelo, mety fahakeviana, mety ho zavatra rehetra mitranga, mety maratra ny fo zany dia mila rovana ny fontsika. Ary mazava ho azy fa fandray amin'ilay fitaovana fahafito daholo ireo ao an-tsaina hoe mivavaka. Izay mahatonga an'izy hoe fitaovana fahafito mivavaka, fiarovan-tratra. Antsika an-tsaina, inona ilay fiarovan-tratra Paoly? Rariny. Inona ilay rariny amin'ny teny frantsay? Cuirasse de la justice. Rariny sy mainty, tsy miolakolana zany. Ka tsy maintsy arovana amin'izay ny fontsika. Fa rehefa be olakolana, be politika, sahirana ihany ny olona ohatr'izay. Fahatelo, kapa na kiraro. Ahoana ny endrik'izay amin'ny ainantsika azy andavanandro? Zany hoe inona no anoharan'ny Paoly azy? Filazantsara ny fihavanana kiraro. Zany hoe isika zany dia rehefa mandeha kiraro dia ny fiainantsika dia filazantsara velona. Zay. Ianareo dia mpistily velona mandehandeha ho Paoly. Zay ilay izy. Ka ny fiainantsika zany dia tokony filazantsara. Epistely velona vakian'ny olona amin'ny fiainantsika manontolo. Ilazan'ny Paoly hoe aoka ny fiteny, finoana, fitondran-tena sy ny sisa. Aitsa misy an'izay? Timoty fahafiry, toko fahafiry. Aoka tonga fianarana ny mihinanao. Timoty voalohany toko 4:12. Zay aoka zay zany hoe kirarony filazantsara ny mpiadana. Zany hoe efa iainantsika ilay filazantsara dia epistily velona mandehandehantsika. Ny zay zany ny tokony hitoerantsika, ny tokony andehanantsika. Zay ilay izy. Azo lalinina bebe koa ireo fa tsy hanam-potoana moa tsika. Ny fahaefatra inona? Ity ilay nijerentsika teo, apinga. Apinga, inona moa ilay apinga? Bouclier. Bouclier. Ilay bouclier moa zany dia miaro eny. Inona ny anton'ilay bouclier? Hianovana ny flèche izay alefan'ny fahavalo. Rehefa tsisy bouclier tsika zany dia tonga dia mitsatoka any amin'izay tsy ataony andolo flèche rehetra. Rehefa manana bouclier kosa isa dia afaka miaro. Inona ilay bouclier moa sisy Paoly? Finoana. Ny finoana. Zany hoe rehefa minitsika dia voaro zany amin'ny fakapanahy sy ny fizantoetra. Zay iainantsika. Dia ny zana-tsipika alefan'ilay ratsy zany izay araky ny teny izay alefany, ny fakapanahy izay alefany, dia ny finoantsika no miaro antsika. Satria anarantsika apinga zany ho fiarovana amintsika zany. Fahaefatra, fahadimy mantsy. Inona fahadimy? Fiarovan-doha, casque. Dia inona izy?
Mikasika famanina moa no ao anatin'no le hoe arovana ny loha satria ao zany no cerveau ka io voavodona koa ny loha hitantsika fa le voavodona ny loha dia na vony loha dia zay na mivatana manontolo ary tsy paralysé. Ka io zany mila arovana koa satria ny saintsika zany ao cerveau zany ao zany ado ka io zany ho arimpony amin'ny hoe inona izy famonjena casque du salut famonjena zany hoe tokony hanana toky isika fa efa voavonjy fa tsy hoe mbola vonjena fa olona efa voavonjy ane manana toky tsika fa efa an Jesosy dia ao anatin'ny saintsika sy ny totsika zany zay hoe an Jesosy famonjena vitan Jesosy io satria rehefa resaka famonjena dia ny famonjena vitan Jesosy teo ambony espizaliana dia ariky ny teny efa vita io fa tsy zavatra mbola tedavina intsony no karona intsony na ikondo anao n'izao sy anao n'izao sy anao n'izao fa aki zany le izy ary zay no hoe fiarovan-doha tokony hiainantsika zany hoe ivelomantsika efa vitan Jesosy ny famonjena dia efa voavonjy tsara manana zay toe-tsaina zay zany satria ao anatin'ny saintsika ao anatin'ny cerveautsika tokony hiobaka tsara zany. Ny fahaenina inona ny fahaenina? Sabatra. Inona ny sabatra? Dia tenin'Andriamanitra. Sabatra. Fa maninona inona ny mahasamy hafa azy amin'ireo fitaovana hafa ireo amin'ny sabatra? Ny sabatra azonao miataky zany zay rehefa mpirazantsika azy tsotra amin'ny sabatra tsika miataky fa ny sisan'izay rehetrarehetra ambonireo le fiarovana daholo any kasika zany na ny sikina zany na ny fiarovan-tratra kiraro kapa fiarovana daholo zany fa eto kosa mampiavaka azy dia ny sabatra dia tokony entintsika anoerana. Inona sary azontsika lazaina rehefa ao anatin'izay ny fakam-panahana azo Jesosy? Inona namaliny devoly azy? Namaliny Jesosy azy? Tenin'Andriamanitra. Ary io dia fianaranao antsika tokony hiainantsika ny amin'ny zavatra rehetra mahazo antsika dia ny tenin'Andriamanitra no mamaly azy. Ny tenin'Andriamanitra no hiainantsika ary zay no mahasaroty antsika hoe tenin'Andriamanitra izy fa tsy ny fahendren'olombelona tsy ny fahaizan'olombelona tsy ny fahalalàn'olombelona fa ny tenin'Andriamanitra ihany ny sabatry ny fanahy zay tsika manohitra ny devoly manohitra ny fakam-panahy zay mety mahazo antsika fa tsy miaro fotsiny fa miataky koa tsika zany zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Farany dia ny fahafito na zava-dehibe ny vavaka ary manana anjara toerana lehibe amin'ny fiainan'ny mpiandry ny vavaka. Ny mpiandry tsy amin'ny vavaka dia kelery satria na ireo fitaovana tany sain'ireo ary dia rehefa tsy amin'ny vavaka izy dia tsy afaka ampiasany zany tsy afaka ampiasa izy fa ny vavaka zany dia mahery ary endrika anankiray entina koa anehoana azy fa Jesosy dia mivavaka izy ary hitantsika fa misy fotoana Jesosy dia mivavaka mitokana mivavaka amin'ny ray izy ary fiainan'ny Jesosy zany dia tokony fiainantsika koa ny vavaka fa rehefa tsy amin'ny vavaka tsika dia mazava ho azy fa na ny saina na ny fo na ny joroantsika aza tsy manjo satria kely vavaka ka zay ny endrika ty fafity. Ny faharoa amin'ny vavaka dia firaisana n'Andriamanitra zay moa tena hevitry ny firaisana n'Andriamanitra ary io mahatonga Jesosy zay amin'ny Jaona toko 5:10 hoe raha tsy maray amiko ianareo dia tsy mahefa na inona na inona. Sampana
dia rehefa tsy mahefana iny tapahana izy ary rehefa maina dia tsy mpianatena ane tsy mahefana inona fa ny ain'Andriamanitra ny vavaka zany dia firaisana tanteraka amin'Andriamanitra ary tokony voalohany larana eo amin'ny fiainan'ny mpianatra hiainany fiainan'ny fiantsoana izany. Ka raha mamaly zany tsika amin'ny toloha hevitra ity hoe raha mipetraka zany fanontaniana fomba ahoana no hiainana ny fiantsoana dia ireo fitaovana ireo no amalin'ny soratra masina antsika. Ireo tokony hiainantsika fa raha tsy ao zany ireo dia io le hoe kristianina anarana ihany fa mananarina velona kanjo maty. Dia sady tsy mafana no tsy mangatsika dia sarotra be toy izay. Hitantsika azotsika velarina ohatran'izay hatrahatrany zany ireo fitaovana izay nomena antsika hiainantsika araky ny fiasiana toko fahaenina io. Ny teny famaranana azy famaranantsika azy zany dia ny efaefatra araky ny tefateny vakintsika teo dia hoe miaramila tsara. Timoty faharoa toko faharoa ny andiny voalohany ka hatramin'ny faha-10 azontsika toizana io hatrany fa eo aloha zany no tiako amaranana azy. Ka ao amin'atin'izay dia ny fiainana ny fiantsoana dia mila maharitra tsika, mila maharitra, miareta fahoriana. Aiza misy an'izay miareta fahoriana Romaina 12:12 tena efa mahely dia mpianatena. Romaina 12:12 dia avereny hoe mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta. Ina mahasamy hafa ny tena? Mahareta dia anankiray miareta, miaritra, dia anankiray maharitra. Ireo zany tokony hiainan'ny mpianatra, mifaly amin'ny fanantenana. Dia ao ny miareta, ao ny mahareta, dia ny fahatelo miambena. Inona ny antony fiambena? Satria malela-tany tsika mila miambina. Izay mamaralila antsika mila miambina. Dia ny fahaefatra dia mitoera, fidelité, mitoetra, aza miova. Rehetra be ny tenin'Andriamanitra mampirisika antsika ny andany mitoetra tsara ny finoana, aza miova. Inona ny izy teo zany? Miareta, miaritra, maharitra, miambina ary ny fahaefatra mitoetra. Volantsika tsara hoe izay lesin'izay to. Dia ahoana ny iainantsika azy zany manoka zao? Miaramila agatakan'i Jesosy. Malaiko miaramila ve no tsika? Miaramila izay mila misikina, tsy matoritory tsy kamokamo. Rehefa misy ny asa dia lasa. Dia io nataon'ny Paoly hoe ady lesy fa ady manahoana? Ady tsara, zay lesy. Ady lesy fa ady tsara. Zany hoe zany ve tsy ohatra contradictoire izy ady fa mbola tsara izy kanefa izay no zany satria mahasoatsika izy, mahatonga antsika hijoro tsara, hijorontsika ny zany maritra. Rehefa maritra ianao miaritra ianao dia arakarak'izay ny teny takan'ny Paoly tsika miparany efa niady tsara ny finoanao natanteraka ny
fiazakazako. Zay no azo zarenantsika dia misaotra tompoko voninahitra ny eo an'Andriamanitra raha isan'ankatonay masina. Misaotra an'Andriamanitra isika hiavana nahazo amin'izay teny fampianarana izay nentin'ny Ray aman-dreny Pastora izay. Dia misaotra indrindra ny Ray aman-dreny Pastora koa isika izay nanolotra ny fampianarana. Tompo aminao sy nakonanao.